Tsy afaka mamokatra araka ny tokony ho izy isika tantsaha noho ny fikorotana ny toetrandro vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Miamaina ny tany, miaritra ny loharano. Ny loharano izay miantoka betsaka amin'ny fiainan'ny zava-maniry sy ny biby, indrindra isika zanak'olombelona. Fa ankoatra ny rano dia zava-dehibe amin'ny famokarana ny zezika ampifatra sy tsara kalitao. Eo ihany koa ny masom-boly voafantana. Azo atao tsara nefa ny mikajy ny loharano tsy ho ritra, iantohana ny taopambolena. Amin'ny ankapobeny ny loharano dia ny atendrombohitra, aigny ry tena misy azy. Io moa zany dia efa voazagnahary kanefa tadidio fa ny loharano rehetra dia ahitana ala. Amin'ny ankapobeny ala voazagnahary. Amin'ny mahatena ilansika tasaha izay rano izay amin'ny lafin'ny fambolena, fiompiana sy ny sisa indrindra fa sika aigny an'olombelona dia reto magnaraka reto no hitako ny fikaziasika an'io satria tena ilaina. Voalohany indrindra aloha dia aza dorana renahonina ny tanety. Sadala ny fanjakana amin'ny tano amintsika isan'andro ny tanety aza dorana satria miteraka olana be dia be eo amin'ny ataosika hoe faharitan'ny loharano. Magnarakaraka an'izay koa dia ireto hazo voazagnahary eo mila kolokoloaina. Ohatrany hoe hazo ala sy ny karazany satria ireo anisany miteraka loharano ary mitaizany loharano io. Magnaraka an'izay moa zany dia ny fihavana matetika an'izay loharano efa misy ihany koa satria loharano io ho totitra io raha voafeno asanga isan-karazany. Angamba resy lavitra sika tasaha satria dia ny rano na ny vatasika olombelona ara telo pahefatry ny tegnatsika dia rano. Ka angamba aloha izay no zavatra hitako zany amintsika tasaha eo sa voatery no loharano ihany fa satria Andriamanitra ihany koa manome an'igny orana sy isan-karazany igny. Ny orana anao misy dia vokatry ny safandoroasika tanety. Ny rano anefa io rano misika tamin'ny orana io iro makagny amin'ny loharano dia zava-dehibe eo amin'ny fahabetsahan'ny rano any ambanin'ny tany ny fisian'ny zava-maniry. Izany dia afaka mampatanjaka ny loharano. Io ihany koa no hamelona indray ireo loharano izay efa ritra tanteraka, ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fandripahana tsy ampiheverana ny ala ataontsika zanak'olombelona. Noho izany dia miteraka fahombiazana amin'ny fitehirizana ny rano, ny fambolena zava-maniry eny amin'ny ireny havoana samy hafa ireny. Ataovy ho fahazarana ny mamboly hazo isan-taona amin'ireny toerana ireny ary aza atao ambanin-javatra ny fanaraha-maso sy ny fiarovana azy mba ahazoam-bokatra tsara. Maro ny tombotsoa azo amin'izany fa ny tena misongadina dia ny fitombon'ny rotsakorana izay ampatanjaka ny tahirin-drano. Tsara ho marihana fa any amin'ireo toerana be ala dia saika mando lava satria betsaka rotsakorana. Tena zava-dehibe ihany koa ny fanatevenana ny ala sy fiarovana ny tontolo iainana. Raisy ho fomba fiasa izany. Ataovy ho zava-dehibe ny fiarovana indrindra fa ny tsy fandorana ny tanety sy ala. Rehefa tsy tomombana ireo dia lasa mangady ady ny tanety ary mikorisa avy hatrany izay ranonorana milatsaka ka mitondra ny atsanga any an-tanimbary sy any amin'ireo loharano fahatsakana. Vetivety dia tonga ny tondra-drano ka miteraka fahasimbana maro samihafa. Fa ny tena loza dia ny tsy fisian'ny rano mitsika any ambanin'ny tany hamelona ireo loharano ampiasantsika. Koa hisoroana an'izany dia andeha ho atevenina ny ala efa misy ary ho amafisina ny teknika fiarovana ary atao toy ny fadin-drazana ny fandoroana ny tanety sy ny fandoroana ny ala. Amin'izay dia ho be ny rano ampiasana na hambolena.